androan'izao dia anao ny famakafakana hoe maninontsika no latsaka lalina ao anatin'ny fahantrana. Dia nany hoe rehefa hoe ina moa ny antony iantsona hoe ndao ry olom-banona, ndao anao tambajotra, ndao ifampidinika, ndao ikondo, fa lalina dia lalina ny zava-misy. Teboka anankiroa no resahako. Voalohany indrindra aloha dia ny rapportn'ny mix dia avy eo hiampita amin'izay hoe nahoana ny mangataka, nahoana ny manao antsoavy, ndao anao tambajotra, an'olom-banona. Voalohany indrindra zany nivoaka le rapportn'le ndao resahana le rapportn'le mix. Ao anatin'io zany dia sisy ny teboka maromaro le izy. Teboka voalohany dia mahakasika ny resaka hoe rano, ny zaza, ny fampianarana ary ny momban'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny resaka fampianarana. Dia zavatra nafitsamboatra nahako voalohany indrindra aloha zany dia hoe maika mirotaka le fiainam-pirenena. Voalohany zany dia hoe efa latsaky ny 5,100,000 ankizy no afaka CPE, tafita ny dingana ambaratonga fototra. Dia 2,900,000 ankizy indray no afaka BEPC. Dia 13,100,000 ankizy no afaka BAC. Mampalahelo nefany dia aotra isan-jato sisy ny UNICEF ny ankizy any ambanivohitra afaka BAC. Tena nitsamboatra be ianao hoe tompo, tena atao inona daholo ny vola, tena daholo ny vola trosainy Madagasikara. Voalaza ny Banque mondiale dia hoe efa 3 milliards de dollars mahery no vola nilatsaka teto Madagasikara. Teniteny FMI hoe efa mihoatra ny 1 milliard de dollars ny vola nilatsaka teto Madagasikara. Dia mbola misy ny trosa sy voalaza fa fanampiana dia manontany ianao, tena kaiza daholo ny vola? Tena kaiza daholo ny vola raha ny déterminant iaho ny resaka réduction de la pauvreté sy ny resaka fampandrosoana ary ny resaka ascension sociale dia aotra indrindra ho an'ny any ambanivohitra. Tena tsamboatra be hoe mbola miveriko hoe mbola mahavita ny rehefa mijery manko izany any amin'ny KSB dia mbola misy any amin'ny 5% ny ankizy tafita amin'ny BAC. Fa tena tsamboatra hoe 0% ny ankizy any ambanivohitra no afaka BAC. Dia any ambanivohitra dia ny indicateur rehetra rehefa atao ny désagrégation à l'indicateur dia ratsy be foana, misy elanelany be ilay andrenivohitra sy ambanivohitra, anefa ny any ambanivohitra ny maronisa. Dia be dia be le tsy fanjariana resan'ilay mika dia mbola tsy taitra le mpanao politika dia mizesta be daholo, mizesta be. Décision stratégique aussi izy lay ministre ny économie ho angatia mba sy voaritreritra. Le prime ministre moa zany dia tena zesta dia sisy ianao tsy tompona andraikitra mihitsy ny mpanao politika malagasy.
rasy. Alao misanto, tena tsy tompona andraikitra. Voalohany indrindra raha vao miteny ianao hoe déperdition scolaire, de rehefa manontany ianao hoe de anao inona zany le zaza, manao inona reo olombelona zay tsy manana fahalalana fototra eo amin'ny fiainana. De natsara an'le reniko la merveilleuse madame Rassou, indray andro aroa de zaza ny tsy menomenina be, tena manana fotoana bla bla bla. De hoy sasany tsy ndriko retsy. De famaly zany zay mianaka hoe tsy tandry zao le statistika. De anao inona zany, de manao inona le ankizy? De hoy sisy mametsy, de manao. De tezitra anao zany, mama, efa mandreraka be le zava-misy, ndry tena mamaly fotsiny zao. Kenao sisy ny tena indri, ina de davindreo ataony, manao. Verina tao an-tsaiko le iny, tamberina be tao amiko le reniko. Zany madame Rassou zany manangona vahoaka 4 amis, manome sakafo, mandefa mianatra, mananatra. Tena tadidiko le nitenen'le reniko hoe de manao. Ina nataony eo sisy raha tsy manao vetaveta de zay. De eo avoaka statistika le izy. 5 ny zaza, ny kizy lasaka ny 5 taona de efa manambady. De eo avoaka statistika eo 7 isan-jato ny kizy lasaka 12 taona de efa miteraka. De hoy sisy ianao hoe zaza mitaiza zaza, tsy vanina ny firenena. Sady efa tsy mahay ninona le zaza zany no miteraka mbola kely. De inona ny zavatra anjo? Zaza tsy mavita, olona tsy tompona andraikitra, tsy mafy ny fiainana, tsy mafy ny hoenti-manana an'ilay tokantrano, mbola mitondra tokantrano. De makaiza le zaza, de ao anatin'ny atao hoe cycle de paupérisation tsika. De mazava le reto mazava be hoe maninona tsika no tsy mety tafarina. Zany ny zava-misy. Zany ny zava-misy de ina mamaky an'ilay mpitondra, anao fifidianana n'inona? Angalabato. Averiko nia, ataoko mahitsy be. Anao fifidianana n'inona? Angalabato. Amen'le statistika. Mbola 7 isan-jato ny ankizy no mahazo taratasy-pahaterahana. De io averiko foana, aza tsahony laly zay le ry. Aza tsahony laly zay le ry. Rehefa tsy manana taratasy-pahaterahana ane le zaza. Rehefa tsy manana taratasy-pahaterahana ny zaza, dia very daholo, very ny olom-pirenena azy aloha voalohany indrindra, fa very manarak'izay ny tombontsoany ty tanono voalohany. Tsy afaka mandeha miditra milatsa, tsy afaka mianatra ireo zaza ireo. Na mianatra ireo de ho sarotra de ho sarotra ho azy na ny hazo diplôma ary. Na mba izy tojo ho lasany zany ambony sy amin'ny toerana tiany zany ary. Ao anatin'izay, ny zaza sy ny ray aman-dreny tsy manana taratasy fahaterahana de mazava ho azy tsy afaka mandova ny ray aman-dreniny. Ny olona tsy manana taratasy fahaterahana de tsy afaka makakaram-panondro, ka noho izany tsy afaka manana fananana. Raha te hividy tôbily zany olona zany, raha te haka permis zany olona zany, tsy afaka. Raha te mba andeha ho any an-dafy zany olona zany, tsy afaka manana passeport zany. Taky ninona zany ny fahalovana sy ny
fanafoanana sy ny erisetra ataon'ny fanjakana amin'ny miainga fotsiny tsika hoe tsy manana taratasy patserana le ankizy de maika anao fifidianana zany satria manko zany a de hoe inona daholo ary zany ny déterminant positif afahana mametraka ny atao hoe ascension sociale ny fampandovana faefamahefa eo amin'ny fiainana. Le anankiray zany a ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny fampandovana ny fahalovana sy ny fahantrana de mizesta be daholy mizesta be daholy soreny ianao zany mba manaraka an'ilay hoe asizy de iny reto kabary mila atao zany ary mila atao tsy makay zany tsy mitondra antsika makay zany rehetrarehetra zany kabary nanao kabary leo latsy tompo fa maninona zay vetavetainy reto olo reto zao ohatran'izao fa maninona zay no ambaniny reto olo reto ohatr'izao zesta am'izany ensemble électrique kiraro talon boboka be akanjo boka tandafy aby fa ny zavatra tokony hodinihana tsy misy zako de niteny hoe ndao ikondoa teboka faharoa napetraka ao hoe raha ny tokony ezahintsika menakavy de ndao ikondoa anangana firenena vanina de eto mibaribary tsy misy toy izany fa firenena tsy vanina tsika firenena tsy vanina tsy manana tena hoe atao daholo izay mamparefo mampahantra ary tsy misy fiheverana na kely ohatry ny silakoara hoe aizany lalaka ivoary zavatra resako ao anatin'ny teboka fito ny ndao-tsika ikondoa de anangako ny besiny maro hoe ndao rehefa mesainy ndao rehefa metanany iantsoko manokana ny mpianatry ny université ny universitaire ray manontolo hoe ndao efa mihevitra marary loatra ity fireneny ity zao no teneniko anareo za nametraka voalohany indrindra hoe ndao resantsika natao hoe gouvernance et administration maninona mametraka an'izany satria rehefa tsy vitantsika akory ny manavaka ny atao hoe gouvernance sy ny administration de eo tsika no tavela ny tena manam-pahaizana hoe aritany daholo reo aritany daholo ny institution mazava be mihitsiny satria fahalovana ny eo anatiny fahalovana noho ny fantrana ara-bola ara-tsaina ara-panahy mafy be fa navoaka an'le miky le izy de tena ozy izy anao raha mbola misy tsika ozy izy azonao asetra de itsika fa marary tsy misy ohatr'izany le firenena de le mpanao politika mbola manao sangodim-panina ny mamaky dia anao fifidianana anao inona ny zavatra rehetrarehetra mba azonareo an-tsaina ve efa miteneniko ty fa elabe hoe aza-tsaboanareo say ahoana no afahana manao fifidianana amin'izany hoe
farafahakeliny dia 5,20 ny malagasy tsy manana karapanondro. Miezaka be mihitsy ny avoaka amin'ny vola aho anaovana karapanondro, fa zay ve ny tokony ingana? De hoy izany sao de tokony hihevitra alohatsika, hihevitsika fondamentalement les besoins fondamentaux de ce pays. Voalohany mametraka an'izany hoe gouvernance et administration any état civil de la démographie et de la population famaninina no miteny izany. Io izao avoakan'ny mix. Valo amby fitopolo isan-jaton'ny ny zaza teraka no mahazo taratasy fahaterahana. De akaiza zany le 2,20 isan-jato farafahakeliny. Satria zao koa ny teneniko anareo, io le mix io ny efa ny zavatra hitako sy ny henako. De rehefa ohatra ianao manao cartographie andreo de tsy mihoatra 20 kilometра na 25 kilometра ny fanaovana ny relevé sy ny fanadihadiana. Ny antony lavitra be ihany. De mbola lalina be kokoa noho izay zany ny tsy fanjariana eto amin'ity firenena ity. De mazava be ihany koa matokoa ny teny dia ilaza persona hoe ahoana moa qualité an'izany hoe mpifidy. Raha izay ihany ny zavatra resahantsika androany. Ny zavatra resahantsika hoe tsy nadi fianarana, tsy haiko izany ampafirana. De rehefa miteny ianao hoe vous savez à Madagascar 70% de la population est fonctionnellement analphabète. Marary ianao marary. Tena hoe marary zany. 70% de la population est fonctionnellement analphabète. Jereo statistique le reto. Inona lazain'le statistique 13 isan-jato zaza ozy izany tonga ny amin'ny ambaratonga faharoa fototra eny amin'ny CEG zany no afaka mamaky teny sy manao kajy araka ny tokony ho izy. De manontany tena de makaiza dolodolo zany zavatra rehetrarehetra zany. De izany zavatra rehetrarehetra zany no ndeha hiazakazahan'ny mpanapaka sy mpitondra amin'izao fotoana izao anaovana fifidianana. Tsy tompona andraikitra ilay mpitondra ankehitriny. Marary. Teny anareo hoe marary rehefa mamaky le statistique ianao de herinandro maninitra ianao verina foana amin'le statistique hoe tompo ahoana no entiko anazavana amin'ilay vahoaka malagasy hoe vous êtes dans la merde. Tena mafy fa teneniko ao anaty mangitsoka sy lalina ny misy ny malagasy. De lalovan'le mpanao politika, de andao anao fifidiana, de andeha anao sans calendrier. Tompo, miezaka tena manindry foa de mamerina hoe tsy manozina mitendra ratsy be Andriamaso, mitendra ratsy très gros mauvais mot faza manozina. Fa nareo kosa ry mpanapaka, nareo kosa ry mpitondra politika atsaharo ny kilalao maloto. Ren'ilay fitoriana fanaovana sary mamboehitra reny dia efa manambara zavatra lalina be asivivana. Za zany de mamerina hoe na dia mijery an'ilay antotanisa sy atotan-kevitra navoakan'le misa de
na zefatra. Rehefa tsy mitomany ozy izy, tsy mitomany. Fa ny herany besana atao hoe raha mbola misy tsika, azonao asedra. Tena ahoana ny vongan-dranomaso, de tsy asiana le vongan-dranomaso fa alefa am'izay ary ny tabataba. Alefa am'izay ny antsoantso hoe tsy rariny e. Volona amina miliara no lasaka eto Madagasikara. Fa tsy fanjarian-tsakafo, tsy fanjarian'ny vahoaka, ary tsy fanjarian'ny rafitra iray manontolo. Mikikika be. Mikikika ny fahorian'ilay malagasy. Tsy tehanao an'ilay, tsy tehanao an'ilay fanehoan-kevitra. Tsy tehanao an'ilay fanehoan-kevitra ako inya. Niodina de niodina. Hoe tsy maintsy. Hoe alao vakina rangareto ah. De alao vakina. Hoe inona ny zavatra tokony ataonareo? Inona ny zavatra tokony ataontsika? Voalohany indrindra, rehefa reo ilay mizesta be reo hoe aka fanapa-kevitra stratégie, toy izany hoe ça commence par quoi? Manomboka amin'inona reo? De zako miteny iny, ndao iko ambony. De apetraka amin'ny prinsipa. Inona no etsika manao an'ilay raharaha? De za mangataka manao antso. Atsipy amin'ny reo professeur, centre rehetrarehetra, université, zay ny nangataka, ny nanao antsoantso, ndao hiara-iasa, ndao hifanampy. Fa amin'ity zavatra ataontsika ity, de hiasa ampisainana, hiasa ampamarinana, hiasa hoy izy ilay namana hoe nous sommes des professionnels ayant des éthiques. Nous sommes des professionnels soumis à la déontologie de l'éthique professionnelle et les codes de conduite professionnelle. Ndao daholo. Ndao amosakevitra hoe ireo filana rehetrarehetra, ireo fahalovana rehetrarehetra reo, dia avadika ho levier, ho fanohitra, ahafahana manangana asa, ahafahana manangana fiarikarena, ahafahana manangana zavatsoa maharitra ho an'ilay malagasy, mamaritra ny atao hoe firenena vanona. Tsy vanona lay firenena ho iaho, zaza mitaiza zaza, tsy vanona firenena. Fa be dehibe ny zava-mitranga zay mahatonga ny firenena Madagasikara io tsy vanona. Isan'ny fanaovana politika maloto, isan'ny fandrobana an'ilay fanjakana. De teboka manaraka koa zay anaovako ny antsoavo. Hoy izy le namana, de ahoana reto vola be dehibe resahanao reto no madama, tsena ye. Anaovako antsoavo. Iza no vonona hitarika fa ho ampiko amin'ny fanaovana fahaizana ndraraha anaramaso andreo projet ireo. Za zany de tena maka lehibe amiko ne. Teny le ministra mivola. Zao ny tenen'ny Banque mondiale hoe trosanay, trosa Madagasikara, de zay ny teny non tsy zany ny trosa. Nga za vitan'io rangatia. Zay mbola voafanomboana zay, mbola be dehibe ny zavatra tsy fantatrao. Mbola be dehibe ny tonom-bola miodikodina ny an-dangitrany tsy fantatry ny malagasy zany. Volan'ny AFD. Le namana anankiray ny teny hoe ahoana ry madama ny volan'ny AFD? Eny tompoko. Zany volan'ny AFD zany teneniko anareo tapisaka amin'ny Banque mondiale, anontaniana aiza ny projet, ny descriptif de projet amin'io. Tsy misy.
aiza ny réalisation an'io vola 25 millions de dollars io 20 millions d'euros tsy misy mandeha zao le talim de gaga anao hoe ina moa zany nidirany AFD eto de manontany le olo nisy an'izao lan'izao de natao ino ry madama tsy nanaovana le lalakely de nanaovana fanadiovana ny Tananarivo ony fa io le lalakely io le maloto ana tranga foana isataona zany rehetrarehetra zany a trosa malagasy de le rangaha ministre ny teny des actions stratégiques quelle action stratégique de ohatr'izay foana no ilalaovana le malagasy voambolana ao anatin'le taratasy nalefa tany amin'ny any voambolana popoka fantaniana hoe anao inona no entinareo manova tsy misy zay mahatonga ananteny aza tsahony lany tsery lery aza tsahony lany zay fa zay nge de efa mpiasa zay nge malala hoe zao zany ny asa tokony atao rehefa zao ty ny olona ty ny asa tokony atao zao no afarina manao an'io manao antsoapa mamerina amitsika zany voalohany vakio ilay valiny fanadihadina nataon'ny UNICEF sy ny Staty mixa 2025 de alohan'ny amakinareo azy torohevitra ty misy tora mangatsika be nataon'ny fo fa mamaky foa ny ao anatin'ilay valin'ilay fanadihadina ilaina resahana momba an'io tsy vitan'izay anefany rehefa miresaka ihany ny antotanisa antotan-kevitra de misy le ozy izy le olona hoe l'information est la matière première pour la prise de décision. La décision est le pouvoir. Par conséquent, l'information est le pouvoir. De mampatsivon'le zoky tovana andraikitra ambony taloha koa hoe tokony andraikitra ambony hoe rehefa miteny moa zany ao anatin'ny fanadihadina ny antotanisy hoe latsaky ny asasa-manila ny zasa no afaka CEPE hitanareo ny miditra tsaikoa lefa tsy fantatra tsony de ny tafiditra ndray any asasa-manila ny tsy tafita de atao inona ozy izy reo inona tokony atao amin'ireo tena hoana no tsy misy mpianatra sy université ENS mijoro ny teny noho izany de zay mahatonga anay hoe ndao l'université satria le takonila amin'ny antotanisa omen'le mix de tokony isy dindinika ambany tafitrano manitatra lavitra be raha ta hivoaka tsika hoy aho dia ny manady ady an'ilay takonila tsy taterin'le misa mbola atevitra lavabe ny anankiray farofarany de le antsoavo hoe ndao hiaraka fametanana zavatra anankiroa ny ilayntsika fanometanana maika be ilay resago dingana fito ao anatin'io tokony hodinian'io gouvernance et administration dingana anankifito dia ny anankiray teny ilaina tambajotran'olombanina maika be koa dia ny manara-maso ny reny projet sy ny volan projet reny makasitraka atsika makatelina de manentana ndao ny olombanina ndao
hiaraka ikondo satria latsaka katerena ary ao anatin'ny lavaka mangitsoka tsika menakavy androan'izao mbola ho latsaka ao anatin'ny mangitsoka kokoa tsika raha mbola tsy tapa-kevitra ny hiaraka ifametanana. Mankasitraka tsika rehetrarehetra marary soa